Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar Vuka Natura. Izenufka Navamni Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Soca Vitre, nature, manulcho anao ni vavao. Niasaritra ny raharaham-pirenena mananontany ny crise sosialy sy ara-politika indray i Madagasikara. Nasingadiny olana vokatry ny fividianana farany teo ny tsy fanarahan-dalàna ny sesisesy nataon'ny fitondram-panjakana hatramin'izay. Arahanao anatin'ny matonda-tsoratra Enika Zarakotomanantsoa atao anatin'ny vaovao ny antsipirian'izany. Voaroba ny fahitalavitra vivata ny fianaran-tsoa tamin'ny 3 ora maraina. Mijoro manamelika izany ny fobean'ity onjapeo sy fahitalavitra ity teto fianaran-tsoa ary tapaka tanteraka ny fampitam-baovao avy amin'ity fahitalavitra ity ankehitriny ny toerany. Androany feno miaramila ny tapitarana fianaran-tsoa. Naharitra 30 minitra ny hetsika nentin'ireo olon-tsotra manodidina ny 70 manoloana ny Masovo Fontsay Ambatomena androany. Tao anatin'ny filaminana no nijoroany izy ireo niaraka tamin'ny sainam-pirenena iray isaky ny olom-pirenena iray. Ho fanoerana ny fanimbanjimany ny sainam-pirenena malagasy nataony mpikarakara ny lalànosy. 510 litatra no vokatra indray mivoaka amin'ny vata iray raha tsara ny fikarakarana ilay tantely. Anjatony ireo mpioty tantely manerana nosy amin'izao fotoana izao na malalaka aza ny lalam-barotra eto Madagasikara. Olana ho an'ny mpioty tantely ny fisian'ny mpamokatra tantely osoka na mitapika rano. Eo ihany koa ny fisian'ny aretina antsoina hoe varoazy izay mamono ny tantely. Tafakatra 12 ny isan'ireo olona maty tany Mali tao aorian'ny fakanan-keriny sy fanafiana trano fandraisam-bahiny tao Sevare, Mali. Fanafiana izay nafatesana miaramila maliana miisa 5 sy olona 2 hafa ary 5 tamin'ireo jolay ny atsipiriana avy hatrany. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Découvrez la nouvelle gamme Natura à base d'avocat et de beurre de karité. Le shampoing qui nettoie et réduit les fourches. Et la crème coiffante avec sérum qui discipline les cheveux. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano ho an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na ny 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service.
cimetière. Avec son réseau stable, où que vous soyez, Tecno au moins ne vous lâchera pas. Tecno, disponible chez Elite. Tecno, 12 plus 1 mois de garantie. Orange. Vakansemlai, Ararot ni illimité night, illimité daol ni SMS. Signante. Makanamro best friends tel safidnao. Manjich ni ala tutul. Am sivural, acham enora marain. Am vidin arrivolia TTC Mood. Asu yang ni 224 étoiles 3. Mlai hein? Miamanza en vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanza ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Ankafalindra tomboky lasomboky vavy ny tsy dina ny tokantrano amin'izao takariva izao tonga soa indray atao anatin'ny fampahalamba-baovao ny fahita lavitra Golo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany ampahafantarana hoe tia-piandohana fa mandray vahiny sika amin'ny tian'io ity tsy izany fa andriamatoa Andrianekena Nest Flavien izay isan'ny mpitarika ny farimbo-tsendikaly eo anivon'ny orinasa-mpanjakana Jirama mazava ho azy moa zany fa ny olana eo amin'ity orinasa-mpanjakana ity no resantsika aminy ho amin'ny tian'io ity. Fa ny vaovao ny politika kosa nanomboantsika ny fampahalamba-baovao ho amin'ity hariva ity ny fanjakana irery sisa no mahita fa milamina tsara ny firenena ary mirindra ny zava-drehetra ny zava-misy aloha mitambatra kehitriny ny tsy fanarahan-dalana rehetra izay nanaovan'ny fanjakana Amboletra mazava ho azy aloha fa tsy nisy ny haino ary tsy nisy ny raharano vaovao samihafa tsy misy mihaino sy ny manome lanja ihany koa ny fiarahamonim-pirenena ankehitriny ary ny matoan-dahatsoratra Enika Tsarakoto Manantsoa. Tsy mety milamina ny tany, tsy ny ara-politika ihany fa io ihany koa ny sosialy sy ny toe-karena. Mampanontany ny zava-misy, manana ny rariny ve ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay fantatra fa manana ny fahefana rehetra handaminana sy handindrana ny fiarahamonina, manana ny fahefana rehetra hisorohana ny mety ho savorivory-piarahamonina. Ny azo antoka aloha raha nanara-dalàna ny fitondram-panjakana tsy nanana hirika hoentina milaza ny mifanohitra amin'izany ireo mpiantsehatra samihafa eo amin'ny tontolo politika. Raha ny zava-misy ankehitriny toy ny tsy nanao na inona hisorohana ny savorivory politika ny fitondrana. Momba ny raharaham-pifidianana mazava zao fa tsy nahomby tanteraka ny senitra. Efa volana maro mialoha no nilaza ny hery politika maro fa tokony ho napetraka ny CEI ahafahana miantoka ny tsy fitongolanana. Tsy izay anefa no zavatra nitranga. Na inona aloha ambara. Efa nekena ireny valim-pifidianana tamin'ny solombavambahoaka sy filoham-pirenena ireny. Nandefitra avokoa ny rehetra ho tombotsoan'ny firenena na dia efa fantatra aza fa maro ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kolikoly avolenta izay nitranga. Izay no nahatonga ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika maro nilaza vao vita ireny fifidianana ireny fa tokony ho noravaina ny senita ary nosoloina. Fantatra tamin'ireny fotoana ireny fa nisy ny alabato ary notenenina teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny kolo izany tamin'izany fotoana izany. Noho ny hoe tombotsoam-pirenena sy ny fisorohana ny savorivory manoloana ny fahasahiranam-bahoaka sy ny asa fanarenana maika ilain'ny firenena nefa dia nanaiky ny rehetra ry samy ny roso ho amin'ny dingana manaraka indray ny raharaham-pirenena. Fa ny notakin'ny besiny maro tamin'izany fotoana dia ny tokony hanoloana ny senita ary ametrahana rafitra mahaleo tena hiantoka ny fifidianana manaraka. Ny zava-nisy ny sisika ny azo na io rafitra io ny fitondrana dia izao ny vokany. Voaporofo indray fa voagejany mpitondra fanjakana ny senita ary dia izao ny zava-misy. Kandida anjatony maro manerana ny nosy no mijoro tsy manaiky ny voka-pifidianana satria miharihary loatra ny halatra sy ny fanodikodinana izany.
tahaka izany ihany koa nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao Nikolo avokoa ireo raharaha rehetra nafapana teto amin'ny firenena tahaka ny Hermad, ny raharahan-jirama sy ny fananantany sy ny maro hafa mba hanairana ahatonga saina ny mpitondra noho izy ireny zava-dehibe ary mahakasika ny aim-pirenena sy ny hoavin'ny malagasy isam-batan'olona fa tsy nisy ny haino ara-potoana avokoa ny hafatra nentin'ireo fiarahamonim-pirenena ny haino manjery ny gazety sy ireo rehetra izay nilaza sy naneho hevitra momba izany. Tahaka izany ihany koa ity raharaha-pifidianana ity tsy azo lazaina ho indrokelon'ny mpandrafitra fotsiny na ireo pitiny latsaka amin'ny finanam-bary ny zava-misy amin'izao fotoana izao olom-pirenena analiny maro no tsy tafiditra ao anaty lisam-pifidianana. Ny resaka lojistika ny mahakasika ireo delege hatrany amin'ny valim-pifidianana dia nahitana fitarainana sy lesoka avokoa. Ny tsy azo lavina manoloana ireo rehetra ireo matotonga ny krizy sosialy sy eo ambavahoana ny krizy politika lalina tahaka izao ny firenena dia teo ny fanaovana amboletra amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Ohatra efa nitranga teto ary efa nanairana ny fitondram-panjakana ny fomba nanaindrena ny Prime Ministre izay mifanohitra tamin'ny voalazana lampanorenana tamin'izany fotoana saingy ny rosoana ihany. Ny fomba nanendrena ny lehibe ny faritra farany ireny izay efa tsy misy fototra ara-dalàna intsony noho ny fisian'ny lalàna izay efa nanafoana ny lalàna ahafahana manendry ny chef de région saingy mbola natao ihany. Ny tery-vaimanta natao tamin'ny fanendrena PDS tao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana terisetra nampidirina PDS ao kandidan'ny HVM izay mifanohitra ary manitsaka ny lalàna manan-kery nefa mbola notanterahana tahaka izay nitranga tany Fianarantsoa, Mahajanga ary ny commune ambanivohitra maro. Ireny fietsika sy tsy fanarahan-dalàna ireny ankehitriny no mitambatambatra mampikorotana ary mampisavorovoro eny amin'ny fiarahamonina momba ny hoe nahoana ny fanjakana na ny manam-pahefana no afaka mandika lalàna tahaka izany tsy misy fepetra raisina dia izao mivaingana amin'ny resaka voka-pifidianana sy fikasana hanova voka-pifidianana amin'ny faritra maro izao ihany koa. Tsy mahagaga araka izany raha tonga amin'izao zava-misy izao isika ankehitriny satria hita ny mpanara-baovao maro sy ny olom-pirenena maro fa be loatra ny tsy fanarahan-dalàna mitranga ary ny tena raharaha dia ny fanjakana ray aman-dreny no lohalaharana amin'ny fanaovana izany. Fa lamina kosa ny tany Fianarantsoa tamin'ity androany ity ao amin'ny Antoatarbiao ny mpanao gazety Gaëtan Retsilavo nitatitra ny zava-misy tany an-toerana. Narava tsika rehetra tanaraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV sy Kolo FM amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy ety amin'ny Fianarantsoa ny maraina teo tokony tamin'ny telo ora tanoany nisy fiandehan'olona nanasika tao amin'ny télé Vivasy ny radio Vivasy eto Fianarantsoa nrongo basy ny avaly tamin'ireo olona ireo nefatra kosa sady misaribava no mitondra fitaova-piadiana fototra avokoa ny fitaovana rehetra tao amin'ny Viva ny table mixeur ny télé nentin'ny zareo ihany koa ny fitaovana sasany ny tsitehany izay aloha zavatra misy tao amin'ny Viva dia eo am-panantanterahana ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Ny ankoatr'izay raha nitoy ny hetsika eto Fianarantsoa ny fantatra aloha teto dia natitra reketra ary ianao diabe miainga avy eto Androma ireo mitomba ny mapara sy ny antoko-tambatra zany natitra reketra eny Antanatamaty manao diabe makeny avy eo miverina makeo amin'ny Magro kianjan'ny demokrasia eto Fianarantsoa moa zany ohatran'izany ny zavatra nitranga omaly iny rahatsihivina dia efa nisy mifaneho-kevitra izay natao teo amin'ny kianjan'ny demokrasia teo Magro Fianarantsoa nefa nisy fanelana elanan'ny Moregy dia nisy olona efatra voasambotra tamin'ny antoko-tambatra zany izay tarehin'ny Petra Kotomyaina dia ny roa tamin'izy ireo no efa navototra tamin'ny fotoana izao fa ny roa kosa mbola voatazona any. Izay aloha zavatra misy azo ambara avy aty Fianarantsoa amin'izao fotoana izao Gaëtan Retsilavo ho an'ny Kolo TV sy ny Kolo FM. Mikasika ny voka-pifidianana kosa indray mifanentsika amin'ny isan'ny komina ny antoko lehibe eto amin'ny firenena isan'izany ny Mapara, ny HVM sy ny TIM fa efa misy ihany koa nefa ny fifandajan-kery vaovao nivoaka taorian'ny fifidianana iny. Isan'izany ny antoko nahazo komina betsaka ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga tokony ay andray lesona amin'ny zava-mitranga ny filoham-pirenena sy ny vahoaka malagasy hoy ny mpahalalana sy Saondra Rabenarivo fanadidiny Erning Narabary. Tamin'ity taona 2024 ity no nivoaka ny lalàna mamela ireo minisitra hanao fampielezan-kevitra ka angavy tsy mbola fahita tany aloha ihany koa.
samy nanao izay hoafa ny ministra tsiraray nampandany ny kandidany tokony misy azy. Ny ministra Roland Ratsiraka nampandany ny kandidany MTS ary nahazo commune manodidina ny 520. Ny ministra SVM sy ireo mampara ny vadika nanao izay ampandanina ny kandidany SVM na dia tao anatiny tsy fanaran-dalàna aza ny akamaroan'ny fomba nanaovana izany. Ny tima ihany koa izay manana ministra roa saingy raha ny hita dia tsy dia naomby ity antokony ny filoha teo aloha ity tany amin'ny faritra fa saika lasan'ny SVM sy ny mampara ny akamaroan'ireo tanan-dehibe sy ny commune hafa. Nanilika izany tany amin'ny solombavambahoaka sy ny filohan'ny antokony ministra Roland Ravatomanga. Manana ministra roa tokoa ny atoko tima amin'ny gouvernement. Nanao ny anjarany ireo ministra izay ministra amin'ny raha nareo. Fa aza adino fa tsy ny ministra ihany no manao ny ezaka eo amin'ny lafiny politika. Misy ireo député miara-dia amin'ireny. Misy teo reportage lohana atoko reportage amin'ireny. Fa ny lehibe indrindra dia misy ny filoha Marc Ravalomanana sy Ramatoa Ravalomanana vadiny izay samy nanao ny ezaka amin'ny tandrify azy. Tsy miteny fa isan'ny herin'ny songadina nandritra ny fifidianana teo ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga na dia tsy manana ministra mpikambana amin'ny gouvernemanta na mpandany ireo kandidany aza. Ireo kandidany antoko maherin'ny 300 sy 300 ihany koa izay samy nianto tena avokoa ary tsy nisy famatsim-bola avy amin'ny antoko fa nifototra tamin'ny fahavononan'ny kandidat tsirairay izany. Lesina ho an'ny filoham-pirenena ny fivoahan'ireo antoko samihafa tao anaty fifidianana ireo hoy ny mpahalalana Saondra Rabenarivo. Azo lazaina nefa fa fatapatatra ihany zany zao ny paysage politique. Ohatra ny hita misongadina ihany le anankitelo matanjaka indrindra na efatra. Tsy iza moa zany fa ny tima, ny mapara, ny HVM, ny MMM koa zany mety ao anatiny. Ka misy mahatsara azy zay satria manjary fantatry ny filoham-pirenena zany hoe aiza izy no tian'olona, aiza izy ny tsy tian'olona ka tokony ho considéreny ihany zany les motions de censure, les fanovana gouvernement sy ny ohatran'izany tokony misy message ihany amin'izay lafin'izay. Fa tokony situna lesona ihany sika malagasy any amin'ilay fifidianana tokony hanao analyse hoe inona ny tsy nety, tena inona ny problème an'io senit io, inona ny problème amin'ilay liste électorale, inona ny problème amin'ity manovaova décret ohatran'ny manome avantage an'ireo izay ao am-pahefana zany. Mandidina ny 20 eo hatramin'izao ny commune nahazo ny antoko malagasy miaramiainga eo amin'ny 700 eo ny an'ny mapara ary efa maherin'ny arivo ny an'ny HVM raha toa ka ao amin'ny 100 eo ihany koa ny an'ny TIM. HVM izay mbola mampametram-panontaniana maro hatreto ny amin'ny fomba nahafahana nameno ireo commune ireo. Ny HVM izay isan'ny antoko zandriny indrindra ihany koa. Faraky ny fanambaranao teny am-piandohana dia mandray vahiny ny sampana fampahalam-baovao amin'ity androany ity dia rehefa anivo ny farimbo-tsendikaly ny orinasa mpanjakana Jirama Andriamatoa Andriany Kena Nest Flavia miarabanao tonga sao eto amin'ny fampahalam-baovao ny fahita lavitra Cool TV. Ny tompoko misaotra ny Cool TV amin'izao andro arivariva izao mamianay ny fitenena ary miarabanoka manokana anareo mpiasan'ny Jirama manerana ny nosy. Araka ny vaovao efa nampitaina tamin'ny tsika mpijery moa nandritra ity herinandro ity dia nisy ny fitsarana tamin'ny asa izay nataon'ny mpiasan'ny ity orinasa mpanjakana Jirama. Inona marina moa ny tena hoe antony anoherinareo an'izay hoe fanomezana ny centrale mandroseza ny orinasa Symbion Power izay? Eny misaotra amin'izay fanontaniana izay. Voalohany indrindra aloha raha ohatra ka hoe ny tantaran'io centrale thermique mandroseza io 40 mégawatt ny avoakan'izy io. Io centrale io dia tamin'ny andro atao hoe Varsila, centrale thermique Varsila izy io misy groupe anankiefatra izy ireo tamin'izay fotoana izay tena vaovao centrale thermique vaovao no nataony. Rehefa tapitra zany le fepitaona tokony ny asany tao satria izay ny fifanarahana tamin'ny fanjakana malagasy dia lasa ny Varsila. Rehefa lasa izy dia tsy nametraka intsony zany reo pièce de rechange izay anaovana ny maintenance andro groupe tao mandroseza tao. Fa dia sisa davela tao zany nentin'ny mpiasan'ny Jirama no nitondrana le centrale. Misy ny fahasombana raha ankehitriny dia raha groupe efatra no tokony misy ao mandroseza dia iray sisa velona amin'izay ray velona izay nefa tsy manome an'ilay tena puissance tokony amieny zany fa 5 mégawatt izy avoakan'izy io. Ny telo zany tsy mandeha. Rehefa nandeha teny andro teny volana dia
mitady lalana ny fanjakana zany hoe ahoana nanaovana ny centrale Varsila Mandriseza io dia nisy appel la manifestation d'intérêt nataony Jirama tamin'izay fotoan'izay iantsona mpandraraha vahiny tamin'izay fotoan'izay izy mbola tsy nametraka fotoana fa hoe mbola iantsona mpandraraha vahiny hitondra tanteraka an'io centrale thermique Varsila Mandriseza io dia notoerina intersyndical fa syndical Jirama zay tamin'izay fotoan'izay ary dia nitsorana ny ministra tena nisaotra ny ministra mihitsy zay fa naantona le izy fa dia hoe hitady vola amin'ny fanjakana hoentina anarenana le centrale thermique Varsila Mandriseza gaga zay taty aoriana fa tonga amin'le hoe fanomezana 20 taona indray an'le orinasa Symbion Power le centrale thermique Varsila Mandriseza iny le izy efa ny Jirama ary efa tena nametraka ny ampiasan'ny Jirama hoe meo azy ny pièce de rechange anamboaran'io centrale io fa vita io ary izay ny baiko namena ampiasan'ny Jirama tamin'izay fotoan'izay hoe raha vao reo moteur reo fa hitady vola atsika rava le moteur ary joint de culasse izy andasana amin'io dia ame ny tanjaka tsy le tanjaka 10 mégawatt fa mba mame any amin'ny 5, 6, 8 mégawatt isaky ny groupe zany io ro machine reo dia atreto tsisy vita izy fa dia tonga tapoka amin'izao Symbion Power zao le izy le Symbion Power tsy fantatra hoe orinasa inona izy fa dia tenenina hoe orinasa américaine hono orinasa américaine eny tsy fantatra hoe fa tany amin'ny Vimata izy novory zany natao zany Koutsafa Alexis aminay Symbion Power Eureleka nisy olona tao aorinany dia Filatex tia Symbion Power misy olona aorinany io dia mieritreritra zay fa hoe zay ve ny fanaovana azy dia atreto aloha zany tsy manaiky ny fanomezana an'io centrale lolo atreto aloha zay fa tokony hitady lalana hoe alao nipiasan'ny Jirama ihany mitady vola ny fanjakana hoentina anaovana anarenana ny orinasany io centrale thermique Mandriseza io ny fivahan'ny olany délestage ihany koa moa ny tena andrasan'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao fantatra ihany koa fefaniona tamin'ny ministra ianareo teo anivon'ny syndical tamin'ity herinandro ity nanahoana ny vokatra izay fihaonana izay nisy vahaolana hita ve anahoana ny toy ny hetsika amin'izay hoe fanoheran'izay idirako hoe le délestage io aloha tsy olona dia hoe misy atao hoe délestage économique le délestage économique zany zay zavatra mitranga amin'izao fotoana tsy ampy tsony ny tolotra omeny Jirama dia voatery miditra amin'ny délestage tsika fa tsy délestage technique efa niteneniko tany voalohany teo fa raha ohatra reo centrale thermique rehetrarehetra ny Jirama reo centrale thermique reo mandeha daholy ohatra zany da isika satria misy fournisseur d'énergie koa manana ny Agrico manana ny Henri Frezy manana ny EDM fa maga ny problème amin'izao fotoana mitranga amin'ny délestage io tompoko dia tsy mandeha tsony ny Agrico ny Agrico izay mamoaka eo amin'ny puissance zany 42 mégawatt zay 42 mégawatt zany zay tsisy tsony zao amin'izao fotoana amin'ny androandroany dikan'izany efa tsy ampy ny 42 mégawatt io ny vokatra omen'ny Jirama zay Jirama no hitan'ny olona fa ny problème antsika any dia zay mihitsy ny Jirama tsy manana machine antsony atreto tsy manana thermique antsony misy ao misy teo ao Ambomanambola misy an'izany atao hoe Chérita zany fa mandeha amin'io anakiroa sisa ao Mandriseza dia maty tanteraka koa zany fa amin'ny 4 ray sisa mandeha dia centrale thermique no any Antsirabe zany tsisy mandeha intsony dia ny Agrico izay tokony amme le 42 mégawatt tsy afaka mamme tsy fantatra ny antony mety tsy voalotsony konge ny volany ary eo le problème misy an'le subvention tokony men'ny fanjakana ny lalàna 98 032 dia tokony tena mametraka mihitsy hoe raha ohatra ka misy tsy fahampina amin'ny fanomezana ny jiro amin'izao fotoana dia ny fanjakana ny tompona andraikitra voalohany dikan'izany raha ohatra ka misy problème io Agrico io mety tsy fantatra hoe mety tsy voalova ny volana zay moa tsy mahita an'izay ao tena ao anatiny eo dia tokony hitady lalana fanjakana andoha ny volan'ny Agrico
jirama tsy manana ninnomeny ary zay eto manahirana mihitsy hoe ho amena mantroseza le centrale termique mantroseza varsila io manana mena Saint-Bernard Power dia tonga amin'ny fotoana tsy fandoavana indray ary le izy dia zao ny agreko tonga amin'ilay fotoana tsy fandoavana ihany koa any amin'ny zareo nge zany interrupteur mampandeha nyity jiro ty ny jirama tsy manana intsony ka zay fotsiny hoe ny délestage amin'izao fotoana dia ny agreko tsy mandeha intsony fa raha tsy zany io a tokony tsisy délestage eto Antananarivo 40 mégawatt tompoko no tsy ampy eto Antanà mampitonga an'io délestage marina tokoa fa niona tamin'ny ministre zay moa zany maly sy efa indromy taony ny toyanyhetsika dia tsotra ihany rehefa ohatra ka misy zavatra tsy mahafapo amin'ny fitakina toy izao dia efa nitenena tamin'ny voalohany teo fa misy ny atao hoe échec de négociation dia zay échec de négociation amin'le teboka niarahana tamin'ny mpitondra dia tsy maintsy dinihana izay no mitondra anay tsy maintsy alohan'le hetsika dia misy zany ny fitokonana faobe manomboka ny alatsinainy izay itaomana antsika ny namana mpiara-miasa rehetra manerana ny nosy eto Antananarivo sy ny manodidina sy ny any province zany entananareo fa ny tolona dia tsy mijanona eo raha tsy azotsika ny zavatra tadiavina afapotsika satria ny antony tsy manotrohatra fantany fa ny atsara nyity orinasa jirama ty no ataotsika ka dia manentana antsika namana mpiara-miasa hoe tonga avy any soanierahana tompoko amin'ny alatsinainy maraina fa eny atamboantsika amin'ona anazavana antsipriany ny mombamomba ny fitohizan'ny tolonantsika misy ny fitokonana manomboka amin'ny alatsinainy ary tsy mialo antsika raha tsy mivaly io tompoko eny ary hisara ianao ny fahita tao anatin'ny fampahalalam-baovao eny misaotra ny Cool TV amin'izao fiantsonanay fanasananay manokana amin'izao olana mianjady ny orinasa jirama zao ary alantsiny amintsika mpanjifa tompoko tsy avy amin'ny farimy syndicat jirama ary tsy avy amin'ny syndicat tokoa zao olana zao fa ohatra mifanandrify le izy hoe atao mifanandrify tokoa tapana ny agreko dia io le symbione napotra dia tonga ny grevy mipiasa ny jirama tonga ny délestage tsisy ifandraisana mihitsy ny tompoko na kely varavety ary fa ny anay tolona ao amin'ny toeram-piasana atsaratsara kokoa n'le fitantanana ampisy kokoa n'le mangarahara hoe inona le zavatra misy tokoa anatsarana ny orinasa jirama saotra tompoko lafo mavava kosa indray anjatony mahery ny piobita tely manerana nosy ankehitriny akoatra ny vidin'ny fitaovana sy ny fiofanana manokana ilaina amin'ny fiompiana tantely olana goavana iray sedrain'ny piobita tely sy ny fisiany aretina izay mamono ny tantely mbola malalaka ny lalambaritra amin'ny fiompiana tantely raha ny eto Madagasikara manokana rao ny fanadidiny Lili Rapiata. Ao anatin'ny taona iray, intelo mamokatra tantely raha kely indrindra ny piompy iray. 5 hatramin'ny 10 litatra ny vokatra indray mivoaka amin'ny vaty iray raha tsara ny fikarakarany ilay tantely. Tsy sarotra saingy ilaina fanofanana sy fahaizana manokana ny fiompiana tantely araka ny fanazavana. Ny fiompiana tantely zany dia vata ray, zany hoe vata manara-penitra ray zany dia miompy tantely misy rainina sy misy ouvrier ary misy fond bourdon anatiny. Dia izy zany ompiana dia raha ohatra hoe vokatra zany izy dia mahatratratra mahazo maminy hatrany amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 litra rano any zany ny vata ray. Zay zany le fiompiana tantely. Dia ny tantely zany ompiana amin'ny toerana misy vony satria raha malala zany fa vony no akan'ny tantely anaovany sakafo sy anaovany mamy. Dia zay zany le fiompiana tantely. Olana iray iainan'ny mpiomby tantely eto Madagasikara ny fisian'ny aretina varo azy mandripaka tantely. Manodidina ny ray hetsy ariary ny fanafody adina amin'io aretina io ary any ivelany no ahitana azy. Ankoatr'izay, extracteur, vata, brosy, ireo ny fitaovana farafahakeliny tsy maintsy anana ny mpiomby tantely iray. Mahatratratra amin'ny 4 tapitrisa ariary ny vidin'ny milina extracteur ampiasaina raha tena manaraka ny fenitra. Tsy ny mpiomby rehetra ny manana ireo fitaovana manara-penitra ireo noho ny vidiny. Fiompiana tantely zany dia tsy maintsy mila fitaovana aloha zany voalohany indrindra ao zany aloha vata. Dia koa zany reny tantely ao anatiny sy ny fiarovana satria ny tantely raha antsika malala fa biby manaikitra dia tsy maintsy manao fiarovana zany masaka zany farafaratsiny dia mampiasa setroka. Zay ihany zany ny fitaovana azo ampiasaina. Vata zany vata moderna misy cadre, misy rihana ambany dia misy rihana ambony. Zay zany ny vata. Efa misy ny fikambanana mpiomby tantely mivondrona sy mamokatra tantely manara-penitra eto Madagasikara. Mbola olana iray ihany koa raha ny fanazavandreo mpiomby ny fisian'ny mpamokatra tantely osika na mitapoka rano izay manimba ny tsenan'izy ireo.
Lafomba vafakosa indray tsy nitsangamenatra ny vondron'olona na tsiaro ho voatohitohina tamin'ny tsy fanajana ny sainam-pirenena malagasy nandritry ny lalaon'ny nosy manodidina ny 70 olona izy ireo no tonga ny lanja ny sainam-pirenena malagasy teo anolohan'ny consulat de France teny Ambatomena. Io tolakandro io hetsika izay nizotra ampilaminana tsy nisy sakatsakana mitatitra ny didiny mikasika izay izy Rakotondry. loatra ho an'ireto olo-pirenena ireto ny saina malagasy niarandredona ny hira-pirenena malagasy sy nanofaofa ny sainam-pirenena malagasy teto anoloan'ny consulat de France ireto andehan'olona maromaro reto androany tsy nanavahana foronana fa natosiky ny fitiavan-tandrazana izy ireo. Le izy zany lefa nibazibana an'le firenena malagasy mihitsy no tsy mety mijoro zay amin'ny malagasy anay malahelo zay dia maneo ampilaminana amin'ny vahoaka rehetra ho amin'ny malagasy rehetrarehetra zay maheno sy zay mahita indrindra ireo tompona andraikitra mba ho tonga saina amin'izay koa fa tsy mety ny zavatra ohatran'ireny tranga tamin'ny jeu des îles reny aminahy tsy zavatra tsy mety reny. Manodidina ny 70 no tonga tsy nisy pitarika teto fa fifampiresahan'ny samy olo-pirenena no niatombohan'ny hetsika. Naharitra teo amin'ny 30 minitra teo izy ireo no nijanona tety niampy ny fifanankalozan-kevitra sy ny fifampiresahana. Hetsika izay niainga avy amin'ny fifanentanan'izy ireo tamin'ny tambajotra tserasera taorian'ny tranga tany La Réunion farany teo nandritra ny lalaon'ny nosy. Rajaivina niteraka fanehoan-kevitra maro ny fomba nakany Catherine Paoli ny sainam-pirenena tena ampelantanan'ny atleta malagasy iray teny ambony pilopitra izay niandrasany medaly volamena. Antony izay nahatonga ireto vondron'olo-pirenena ireto hanao izao hetsika androany izao. Le raha ny vahoaka malagasy nahita ny zavatra niseho izay nataony ramatoa Catherine Paoli tany La Réunion tamin'ireo atleta malagasy izay nandray anjara tamin'ny Jeux des Îles dia tena tsy mahafa-po ary tena fanimbazimbana tanteraka ny fiandrianana ny firenena malagasy ny hetsika nataony madame Catherine Paoli iny ka noho izany indrindra dia izahay reto natsapatena fa voazimbazimba dia tonga eto izahay devant ny consulat de France aneo fa izahay dia mireare amin'ny malagasy anay na inona zavatra ataonareo na inona. Andrasana ny akon'izao hetsika izao etsakilan'izay tsy mbola fantatra mazava ny mikasika ireo délégationna malagasy any an-toerana. Omaly hita tamin'ny page Facebook sy ny site officialy ary ny Twitter ny fiadidinan'ny République fa hoe hiala avy hatrany any La Réunion ny délégationna malagasy. Androany maraina nandeha indray ny fanazavana fa nisy mipirate ireo site ireo. Androany atoandro indray nivoaka ny fanazavana ofisialy fa tsy nisy nanao piratazy indray fa fahadisoana ka hialana tsiny. Tsy fantatra intsony izay marina. Hatreto aloha izany mbola any La Réunion délégationna malagasy. Androany tafakatra 430 ny medaly volamena azon'ny ekipa-pirenena malagasy ary 270 ny medaly volafotsy. Fanontaniana mipetraka ny hoe anatrika ve sa tsy ny fotoam-pamaranana ny lalao raha ampitso izy ireo. Eo amin'ny vaovany sosialy kosa indray ny farana Omaly ny fifantenana marary otsabonany amin'ny sambo hôpitaly Mercy Ships teto Antananarivo. Marary manodidina ny 530 no voaray ary azo ny Toamasina manomboka ny volana septambra ho avy izao. Samy andro kafe ny fahatongavany any an-toerana kosa ny marary voafantana amin'izany fanadiny Oliva Andriniala. Samy antoka izay atongavany any Tomasina toerana misy ilay sambo hôpitaly Mercy Ships ireo marary mandidina ny 530 voafantana teto Antananarivo. Antony akaiky kokoa mihoatra ireo faritra hafa no misy any Antananarivo mihaza any Tomasina. Karatra mavitoy izao no efa nomeny ireo marary voafantana ary azo nidirana maimaimpoana amin'ny hôpitaly ben'ny Tomasina toerana ivantanany mialony hiakarany ao anaty sambo. Nanomboka ny 20 Jolay lasa teo hatramin'ny Omaly ny farana ny fifantenana vao mangiran-dratsy dia feno milahatra ny tokotany ben'ny hôpitaly Manarapenitra tsy misy isa mazava voalaza fa isan'ireo marary tonga ny lahatra ireo saingy ny hita maso tsy vitsy ireo ny menimenina fa tsy voaray noho ny abetsaky ny mpilahatra manoloana ny isa zato isan'ny marary raisy na isan'andro. Ankoatr'izay misy fetrany ny aretina azon'ny ekipan'ny Mercy Ships raisina an-tanana toy ny fandidina amin'ny ankapobeny, ny fandidina ny tava sy ny ativava, ny fandidina ny aretin'ny tovam-pananan'ny vehivavy, fandidina ny fahasembanany tongotra, ny fandidina ny tsy fahatombanana ary ny fandidina ny mikarainko ny may.
iray 100 hatreto no nahazo fandidina maimam-poana no alavaina hatramin'ny volana jona 7 kosa ny asa fitsaboana ataon'ny Africa Merci eto Madagasikara raha toa ka 7 volana no heverina hijanonany teto amintsika tany am-boalohany. Noho izany hitarina hatramin'ny tanan-dehibe 12 hafa ny fijerena mialozy ny fanaovana sivan'ireo mararotsaboina ataon'ny ekipan'ny Merci Chips. Itoy Antolanary ny fifantenana marary ny 3 sy 4 septambra ho avy zao. Aorian'izay manakara ny 4 sy 6 septambra, ny 3 sy 1 oktobra kosa ao Mahajanga, anatsaranana ny 5 sy ny 4 oktobra. Aorian'izay ny tanan-dehibe ny Toliary ny 20 sy ny 4 novambra. Ho faranana ny Morondava ny 13 sy ny 14 janoary 2023. Voarakitra ao amin'ny fifanarahana fanampiny ny fananganana klinika ho fitsaboana ny aretin'ny faharovitan'ny Tatavi izay mpahazon'ny vehivavy malagasy indrindra ny amin'ny faritra ahitan'ireo olona sahirana. Eo amin'ny vavany fitaterana kosa indray maro amin'ny taxi Bruce no manao dona miverina amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Ny abetsahan'ny mpandeha sy ny tsy fampin'ny fiarakodia ampiasaina no anton'izany raha ny fanazavan'ny mpitantana ny birao kooperativa. Fanadihadiny. Amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao, herinandro mialohan'ny fandehanana anaovana réservation andro manana vina ny voaka ny faritra tamin'ity tompom-piantsonana taxi Bruce niazo Ambatondrazaka izay nanaovana fanadihadiana androany ity. Voatery mampiasa fiarakodia hafa izy ireo na mamerina ny voatonga arakaraka ny isan'ny mpandeha. Ankilany tsy niova ny sarandalana ho azy ireo hatreto. Na izany azy manana heritreritra ny hampiakatra izy ireo noho ny aratsian'ny lalana izay nanomboka ny fiandohan'ny herinandro lasa teo. Vokatry ny orana 2 andro alatsinainy sy ny talata teo. La misy zao ny tena frais. Zay zao ny rehetrarehetra aminay eto. 100 000 to dia tsy latsaka amin'ny frais. Misy foana ny dona miverina. Tsisy atahorana fa neny indray misolo be dia be sofera tatanany be dia be soferany tsy miasa. Eto amin'ity fiantsonana ity ohatra fiara iray mahavita voyage 3 mandritra ny herinandro. Isan'ny fototry ny lozam-pifamoivoizana nefa ny fanaovana dona miverina raha ny nambaran'ny mpamily iray nanaovana fanadihadiana. Ny torimaso fotsiny no miakatra raha maro loatra ny fanaovana izany hoy ihany ity mpamily ity. Ny torimaso fotsy zany ny azo ilazana azy amin'ny ankapobeny dia ny sainao tanteraka mihitsy zany tsy ao tsony mihitsy. Dia zay mahatonga le olona diso fijery hoe le soferany mijery fa tsy satria masonao mahita tsara mijery tsara fa sainao tsy ao tsony. Le saina zany very tanteraka mihitsy tsy ao tsony mihitsy dia zay mahatonga le torimaso fotsy. Fa hafa mihitsy ny torimaso fotsy dia hafa le tena hoe torimaso tena torimaso. Tsy mitovy mihitsy. Rehefa tena reraka loatra ny vatanao dia very hatramin'ny sainao tsy ao tsony. Zay mahatonga le torimaso fotsy. Tsy dia misy miraharaha izany loatra nefa mpandeha amin'ny ankapobeny ho azy ireo. Ny kooperativa ny tokony handray ny andraikiny hisorohana ny loza mety hitranga. Indray aloha zany saharitra aminay le manontany satria vao tonga moa dia efa hoe ity indray zao mandeha dia efa manapaka be dia efa mitsofoka fa tsy manontany. Zany magnadihady azy aloha sy dia hainy fa dia efa avavy izy mitao hoe andao sy fandeha baivatanana aloha dia efa mandeha zahay mpandeha. Fepetra manokana ho andro mpamily manao dona miverina raha ny fanadihadiana nataonay androany. Aharitra 2 volana kosa ny fialan-tsasatra amin'ity taona 14 sy 15 ity ho andreo mpianatra efa nahavita ny fanadihana-mpanjakana. 7 miliara ariary natokany fanjakana miaraka amin'ny FAO hoentina ampiroboroboana ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ary ny jona eto Madagasikara atao anatin'ny 5 taona manaraka. 10 isanjaton'izany no avy amin'ny tantsaha, 3 isanjato avy amin'ny sehatra tsy miankina raha tokany 10 isanjato no avy amin'ny fanjakana. Fanampanazavana. Voalohany amin'izany dia ny fitantanana mahomby sy maharitra ireo toerana famokarana. Na ny rano zany na ny tany zany na ny ala izany dia mila tantanana mahomby sy maharitra zany ireo toerana ireo. Ny faharoa dia programa izay fampitomboana ny fahaizana mamokatra. Ao anatin'izay zany ny fampitomboana rendement, fanatsarana ny taranaka biby sy ny teknika famokarana rehetra. Ny fahatelo dia ilay programa ny fiahina ara-tsakafo sy fanatsarana ny sakafo. Ny fahaefatra dia ny fitodiana amin'ny tsena satria
tsy ampiny hoe mamokatra, tsy ampiny hoe fanatsarana ny fomba famokarana fa tsy maintsy mijery ihany koa tsika hoe aiza no andefasantsika ireo vokatra ireo. Any ivelany tafakatra 12 no maty tany Mali taoriany fakanan-keriny sy ny fanafiana trano fandraisam-bahiny tao Sevare. Fanafiana izay nahafatesana miaramila malianina miisa 5 sy olona 2 hafa izay ahitana tompona andraikitra avy amin'ny firenena mikambana malianina. Efatra tamin'ny voatazonan-keriny no avitra somatsara taoriany ny fidiran'ny miaramila antsehatra ny alin'ny Zoma. Naharitra iray andro tontolo ny fanafiana sy fakanan-keriny. Etsakilan'izay 5 tamin'ny mpanafika no lavo ny bala ny mpitandro ny filaminana. Fa iverina itoterina kosika ato anatin'ireto vaovanisongadina ireto mandidina ny 700 hatramin'izao ny komina azony mapara ary efa mahery ny arivo ny an'ny HVM Arato ka eo amin'ny 100 eo ny an'ny TIM. Naharitra 30 minitra kosa ny hetsika nentin'ny olon-tsotra mandidina ny 70 malona ny masivony frantsay Ambatomena androany tamin'ny tsy fanajana ny sainam-pirenena malagasy nandritry ny lalaon'ny nosy. Ary farany anomboka ny alatsinainy io avy zao ny fitokonana faobe ataon'ny mpiasa ny orinasa mpanjakana Jirama manerana ny nosy. Dia izay ihany koa no entina mamarina ny fiarantsika tato anatin'ny fampahalam-baovao tamin'ny ity androany ity saorana. Ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FM any amin'ny faritany Toamasina sy ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana. Raha mpitsy tahaka izao indray no fotoananao amin'ny sampana fampahalam-baovao. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar Vukaja Natura. Isanufkar n'avait Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ni fampalalam-bavao ni rahanao tamin'ny soka vitre nature.